Скажите, намазу, мать. Ты, але так скажем, же рекламу. Efa mirehatra ireo jiro amin'ny toeram-pianarana valo amin'ny oniversite Anantsiranana nanomboka tamin'ny ity herinandro ity. Mitoy ny asa ary faranana amin'ny herinandro ho avy io ny tapany voalohany ka azoana tanjaka 700 kilowatt ho an'ireo mpianatra sy ireo mpandraharaha mpiasa birao ao amin'ny oniversite. Nampanantena moa ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika fa ho fenoina ny tanjaky ny fitaovana ireo atoato. Inoana kosa anefa fa maro amin'ireo olana sedrain'ireto mpianatra ireto no voava tamin'ity tapany voalohany ity. Tao anatin'ny 4 herinandro no nanatanterahana ny asa ary manam-pahaizana malagasy avy any amin'ny oniversite am-panjakana ihany no ny farimbona nanatanteraka izany. Nampiarahana tamin'ireo fitaovana ireo ihany koa ny caméra de surveillance sy ny solosaina anampiana ireo mpiandraikitra raha eo anivon'ny oniversite. Tsara ho marihana fa anisan'ireo oniversite 7 manerana ny nosy na miatrahana forage mba ahazoana rano ny ao Antsiranana. Ny rano moa miaraka amin'ny jiro no zo fototra no takin'ny mpianatra koa efa vita ny asa ankehitriny ary misitraka izany izy ireo. Tsara ho fantatra fa fitaovana sy fotodrafitrasa misa 300 no voapetraka manerana ny Madagasikara tao anatin'ny 2 volana. Ny dikan'izany dia hoe ny ampy 5,3 alina sy 3 hetsy ny malagasy misitraka rano fisotro madio ankehitriny.